Faly miaraba ny vahoaka malagasy tsy akanavaka na ny eto an-toerana na ny ampita-dranomasina. Mety gagagaga nareo fa niezaka tsy niteny aho satria betsaka mesazy azo, betsaka ny fampitahorana, betsaka ny famendrifendrona. De niezaka ny tena tsy niteny. Hatramina partazina fizarana fahalalana zay ataoko, de misy miteny misy tsy faly amin'io, enao mampianatra eo nefa nieritreritako ataoko université virtuelle ny pazeko mba hizarako fahalalana, zay fahalalana efa anaty texte, miampy ny zavatra haiko tany anatin'ny administration publique, miampy ny zavatra ny fikarohana nataoko amin'ny mampampianatra ahy, de mba tiako mitovitovy niveau zany ny vahoaka malagasy, de zay nanaovako le partage de nisy niteny hoe nisy tsy faly amin'io, de nanao fahavalo, de za moa tsy namaly tsony hoe ay mizara fahalalana nanana fahavalo eto Madagasikara fa tsy hoe le maneho hevitra ara-politika ihany araka ny eritreretina, de najanoko le izy. Fa kosa heloko tsy fahotako eto amin'ny tanindrazana ny tsy teny manoloana amin'ny fahaverezan-jaza, fahafatezan'olona, fahaverezan'olona eto Madagasikara. Hopepoina ndray mantsy aho hoe maninona tsy niteny nandritra ny fitondrana tany aloha tany. De zay niteneniko tamin'ny maraina ny soratako hoe manomboka raha nareo masy le olona manao ny comme masalam regny, fa za tsy fira fa raha rahinakaiky reny olona reny de midona any amin'ny mpanao ratsy. Ny antony iataken'zareo aho tsy teny de tsotra. Averimberiko foana ny filoha teo alohan'ny Rajoel, ilay PDG sy olona vitsivitsy maromaro ihany no nitafala teto Madagasikara. Fa ny olon-dratsy, mpangalatra olona, mpangalatra tova, mpanondrana bois de rose, mpanondrana volamena, mpanao kolikoly any amin'ny sehatra ny tanandraraha-mpanjakana rehetra any, ny olona mpanao kidnapping, mpangalatr'omby, mpampiditra bala sy basy, ny olona mpampiditra roro sy cocaïne zay manimba ny tanora, de mbola eto Madagasikara daholo. Mbola eto ny olon-dratsy, de nefa tsika miprône fanavaozana, ahoana moa ny fomba hanavaozanareo ny tanànatsika? Raha mbola eto ny mpanao bizina, ny loham-bizina, ny olona mahasahy mamono, ny olona mpamorona dossier-n'olona, ny olona mpanagara fahatany, zao no moa ny hafahatsika hanao an'izany fanavaozana zany. Nanareo mpitantana ny fanavaozana ve tsy kivikivy hoe inona ny azonareo havaozina anatin'izany zavatra zany. De zay no anakanana anay tsy teny, pepona foana hoe nareo nge frongony teo aloha he, nareo nge taony tsy niteny an'izany tamin'ny androny fitondrana tany aloha ny teo aloha he. De lasa frenenao zany tsy teny ninona, nefa raha venao frene de lasibatra ny vahoaka malagasy. So lasibatra tsika. Raha tadidinareo tamin'ny fitondrana teo aloha de naresaka nananana profo ny resaka biby mihinana vorona sy zavatra ompina reny. Firy ny omby maty, ny ondry, ny kisoa, ny akoho, ny vorona maty eto amin'ity firenena ty, betsaka. De nilazaina fa nanao diversion izahay nahita azy, nefa olona tao anaty le fitondrana tany aloha no mitady raha mandefa le biby, de reo ihany no metaky anao rehefa ianao miteny hoe tena misy le biby. De nanaovana sangisangy, nanaovana communication, ay zay le biby e, ay zay anontanian'ny Monsieur Paolo le biby.
nefa de nivorona ko mbola ao ny sary mbola atao amiko ato ripaka atao ny vorona zay mba nopiako ripaka ny olona teny Alasora ripaka ny tany sady miara mandainga ve zay sy ny olona tany aiza mo le Brickaville sy ny faritra iny nisy ny tany atsimo maty ny kosoa maty ny ondry maty ny osy vonoan'le biby satria le biby tsy mihinana nofotra fa mitsoka raha satria ny tompony reny no maniraka anatin'le rituel eritreretina hampahery azy hampisy pouvoir azy maniraka an'le biby mandeha mamoaka le biby mitady raha zao tsika tonga amin'ny kiondalana satria tany amin'ny fitondrana tany aloha tany satria fa fanavozana tsika zao fitondrana fanavozana nezaka izahay nanao communication nanome vahaolana mahakasika ny fahaverezana sy famonoana varira ary nananana fahavalo zany tany fitondrana tany aloha fitanareo le publication natao daholo reny ary mbola velo ny président ny varira iny miantso ahy foana nanao tolona zahay mba hiarovana azy ireo de nilazainy sasany fa mpanao diversion zay nefa de maty le varira miala ny maso ny tapaka ny tendany sy ny sisa de mbola misy masahy le tany amin'ny fitondrana tany aloha hoe zay no nanakorotana zay ny mpandainga zay ny mpanao inona de ny sasany mpanohitra koa miteny hoe mpanao diversion am'izao fotoana zao mino aho fa le olona mpiteny hoe mpanao diversion tany aloha iny misy anaty fitondrana ianareo zao diversion ve hoe ankizy maty marobe reo sy ny olona very ny olon-dehibe ny olona very eto raha iteny ndray zahay hoe tainombo ny vadika taloha tsisy masamaka de zao olona no angalarina ankoatra ny fangalarana omby sy fangalarana sy ny sisa sy ny sisa sy ny fifamonoana eto Madagasikara de ilaza ndray ianareo fa olony fanavozana ndray aho zany raha miteny hoe tsy mety le izy fa ndao tsika hiara irona ndao tsika hiara entana hiarony vahoaka malagasy hiarony taranatsika hiarony tanindrazana de ho lazainareo ndray aho fa mpanao diversion ny fitondrana fanavozana fa tsy maninona fa nahafaty ahy zany ny fitenenako de tsy maintsy miteny aho raha mbola afaka miteny ny vavako satria malagasy aho mananjanaka ny havako tiako sy mamiko ny zanaka malagasy sy ny vahoaka malagasy matoa masamy jorona de fararana azy miteny tsony mbola miteny fa za mieritreritra hoeritriaka ny manakaiky ahy moa ny voa nefa za tsy niteny noho ny tahotra noho ny famendrifendrona noho ny fatahorana hoe lazaina ndray fa mpanao diversion fanavozana ndray no lazaina ndray fa mivadika palitao nefa mba fiarovana ny vahoaka malagasy de tsy mampaninona zany na ho gadraina na ho vonoana na ho tapahina ny lohako fa za tsy maintsy miteny ary tsy maintsy hanome vahaolana satria efa tsy tsarotsony le izy samy hafa moa hoe rumeur fa tena réalité misy olona very misy ankizy maty misy olona maty misy olona tsy hita ny taovany hatram'izao misy olona marobe tsy hita fa ahoana ny fomba hahafahan'ireo olona mpangalatra olona reo manao ny asany hatram'izay tamin'ny fitondrana tany aloha ka hatram'izao fitondrana fanavozana zao misy réseau matanjaka be ry zareo reo ary misy le hadisoana fanteneniko tany aloha be tany tamin'ny fitondrana tany aloha misy mieritreritra hoe raha mangala mason'olona raha mahazo ran'olona raha manao sorona olona de ho tafavoaka amin'ny fiainany diso zany diso amin'ny tany aman-danitra na Andriamanitra za tsy nanaiky sorona olona satria ny rarany jereo amin'ny baiboly ao izy ny rarany Andriamanitra hoe tsy sotsy ny zanakao tao sorona no ilaiko fa zanak'ondry dikan'izay zany diso ianareo miteny hoe hamono olona makaran'olona sy ny sisa de atao sorona de hivoaka ny vaty na hanakarena na hatanjaka amin'ny fahefana zay tazomany diso zany satria karma existe ho safirana ianareo fa tsisy fahefana na tsisy harena na tsisy zavatsoa ho azo amin'ny ain'olona fohy sy ny raha latsaka zany no mahatonga miteny hoe diso satria ny varira aloha ny victime tam'izay de zao izy fa tsy varira tsony koa fa olona tsotra de izany ny tenenany satria mety mizara telo ka ny zava-misy voalohany mety misy mieritreritra n'le sacrifice
Faharoa misy acte criminel io, na kidnapping na trafic d'organe. Satria rehefa manao recherche sociologique ny tena, manao recherche scientifique, mbola anoratana article moa izy io, nifahaverezan'olona eto Madagasikara io. De matoa misy anaty dictionnaire zany trafic d'organe zany, de misy mangalatra taova marina satria misy taovana mpanan-karena efa reraka ny azy, de ny an'olona mbola salama no alaina sy ny mbola tanora. Zava-misy eran'izao tontolo zao seto rery ihany, surtout any amin'ny Europe de l'Est iny, grave be ny trafic d'organe, surtout any Europe, amin'ny États-Unis d'Amérique iny. Ary indrindra ho ny olona mbola madio ny rany, tsy mifoka sigara, tsy mihinana paraky, tsy misotro toka, tsy mifoka rongony. De igny zany le kany le akizy. Nefa raha dadina mbola tsisy ka navoaka ny fitsarana hoe ty olona ty tratra nanao trafic d'organe, ka ty ny preuve tangible tenenana an'izay. Manarakaraka an'izay misy ny hoe rumeur fotsiny, tsa. De sahala amin'ny nanaovana tany aloha hoe maty ny biby sy ninona de tsa. De nefa fa maty koa ny variry rehefa alaina ny maso ny tapahana ny tendany de mbola tsa hono nefa efa réalité. Efa acte consommé le izy. De zao koa mibetsaka ny very am'izao de mbola hisy teny koa hoe tsa na diversion ataon'ireo mpitondra reo satria fianavozana satria tsy vitany mission, tsisy idirany resaka politika le izy. Fa za koa manana ny analiziko. Pandao mba jeresika tsara koa reto fivavahana tsy de mahafantatra loatra reto. Ireo fikambanana miafina tsy de fantatra loatra reo. Mety anahirana ny zavatra teneniko fa tsy manahirana zany fa analizy. Satria nisy fotoana ny olona anatin'ireo fikambanana reo de mba niantso aho, ilainay ny expertise-nao, ilainay olona mahasahy, olona mahay salaminao mba hikambana. De ny amo tonga de tsotra ny fanontaniana napetraka hoe raha fikambanana miafina manao sorona de za tsy hiditra. Surtout sorona ain'olona. Fa raha manao sorona omby tsika akoho sy ny vorona sy ondry, je suis partant. Apaka moa zay ny resaka tsy mitovy. Ka miainga avy amin'ny tokantrano ny fandraisana andraikitra. De makany amin'ny fanjakana ny farany. Satria ny missiontsika fanjakana na de anamelohana indray ilazana koa hoe hanongana na anakorotana de ny fiarovana ny ain'olona sy ny fananana. Tsy voandohany amin'ny fitondrana fanaovaozana misy halatr'olona ry zareo. So de aksenareo agny indray le izy. Tsia, efa nisatry ny ela. Efa nisatry ny ela ny olona mieritreritra nanao sorona angady volamena, trandraka volamena, trandraka vato, efa mieritreritra nanao soron'olona nefa diso iaho. Fa tsisy zavatra manakasina hanaiky ran'olona, sy ain'olona zany. Efa niteneniko teo anatin'ny Baiboly, Andriamanitra zany nanda fa tsy mety manao soron'olona. Raha izay, sur le plan juridique, ny fangalaran'olona, ny famonoan'olona, ny fangalaran'ny taovan'olona de acte criminel. Zay tsy voafafan'ny taona. Zany hoe tsy prescrit. Tadidizo, so de neritreritra hoe tany amin'ny lohatany zay nanao azy ka raha tratra am'izao misy preuve am'izay, remonté mankany aminao ny preuve na 30 taona anao nanao azy na 5 taona, mihinana ihany anao tsy maintsy gatra. Satria nangalatra taovan'olona, namon'olona. Sy ny sisa sy ny sisa. Zay tadidizo. So de mieritreritra hoe afa maina. Fa ny mandeha ny prescription en matière de crime. Ny famonoan'olona tompoko de tsy délit na contravention. C'est un crime. De natsangana ny vovonana eto miady amin'ny fanondranan'olona. Misy comité interministériel eto pour lutter contre le trafic de personnes humaines. Miasa ve izy io sa tsy miasa? Iverenako le solution. Totsika miangany amin'ny fokotany. Avereny ny andrimasopokony'olona, avereny ny dina. Tsy maintsy zay ny solution. Isaorana ny fitondrana fanavaozana fa efa déployé ny mpitandro filaminana, ny FDS, eto Antananarivo fa tsy eto rery ihany nefa.
Misy olona veriny, misy ankizy very, misy olona maty angalariny. Faharoa, miantso ny olom-boafidy rehetra, ny maire. Misy koa ny PDS moa ny sasany. Sy ireo solon-tena mpanjakana indrindrandrindra. Ianareo délégué, ianareo chef district sy préfet, asatsika nge io e. Ataovany conception, isécurisena ny population. Fa miandro baiko. Ho ny fitan'ny filaminana. Vao mitondra basy ambalany ianao, vao manao ny tenue, tsy mila irahiny ianao. Tonga de ataovy ny asa. Fa maninona moa tsika raha fara politika, hisavasava ny olona manao coup d'état sy ny sisany amin'ny telefônina sy ny réseau rehetra de vetivety de tratra ny olona soupçonnena na endrikendrena fa hanongampanjakana. Ny olona endrikendrena fa manao atteinte à la sûreté de l'État, vetivety de tratratsika. Fa maninona ty olona mangalatra olombelona tontolo ony zany ny tsy tratra. Dikan'izay misy andraikitra tsy voaray ihany. Tsy voatery mandalo ny fitondrana fanovozana ry zareo fa isika nomena fahefana feno manomboka any amin'ny fokotany, miakatra any amin'ny arrondissement, makany amin'ny commune, makany amin'ny district, makany amin'ny région, makany amin'ny préfecture, hatrany amin'ny ministère. De tokony andraikitra daholo isika. Ka ndao atambaro ny hery. Izaho manokana dia tsy miditra amin'ny resaka politika. Ary cette fois-ci nataony anareo hoe miaro mpitondra fanovozana aho, de tsy avy ao. Ny sasany miteny avy amin'ny fanovozana io. Non. Zavatra efa nisy faela io fa navelatsika ny hanaka. Satria misy ny antsena hoe tsy maty manota. Misy foana ny impunité. Todika amitsika ny fitsarana. Tsy maintsy ho tratra ireo olona reo. De aoka lahy mba tsy vosotra moramora satria ain'olona ny angalarina, ataovan'olona ny angalarina, vozin'olona ny tapahana, mason'olona ny ngotana. Zay zao de fe lié amin'ny lutte contre la corruption ndray tsika zay. Sady am'izay koa ny mpitandro filaminana. Raha mba misy tratra sy ny sisa ny sisa. Efa tezitra ny vahoaka. De manana tendance hiverina amin'ny zavatra tsy mety. De za ndray manentana antsika vahoaka tsy azo atao ny fitsaram-bahoaka. Ndao tsika naraka lalàna. Efa mieritreritra fanovozana tsika satria io zavatra io tsy voafehy mpitondra ny fandimby. De anatin'ny fanovozana zao tsika irreglé azy. Inona ny tokony atao? Manomboka eto mila manara-maso daholo ny tsirairay. Ianareo amin'ny cybercriminalité. Araho maso am'izay zay olona miteny hoe taizanareo tsy niteny. Satria reny olona reny tsy voatery hoe olona mpiara-miasa amin'ny fanovozana. Fa mety amin'ny antoko lehibe mitondra tany aloha. Zay manana tombotsoa mihalatra olona, mihalatra tova amin'ny fanakotanana. Araho maso reny de tratra. Tonga any amin'le tena tompona andraikitra itsika reny no arahana maso. Satria inona mantsy nataon'ireny olona reny mba tsy hitenenanao ny marina. Enao fa zatra ny teny marina hatra am'izay de rarany. Satria ny analyse-na ireto, analyse-na administrateur civil, docteur en droit public et sciences politiques. Sciences politiques zany mahavoafehy zavatra maro. Expertise maro nataonay vao tonga am'izany toerana zany. Tonga am'izany grade zany. Ka maro be nareo tsy te hihaino ahy satria mieritreritra nareo fa ho badona foana ny vahoaka malagasy. Cette fois-ci koa ry vahoaka mba mihenoa itsika manaova partage ny zavatra tenenina. Fa aza tonga de ankinina moa mpitondra fanovozana ny mpanao an'io. Tsia. Ndao hadihadina ireo fikambanana miafinareo. Hadihadina ireo mpitrandraka arenaky ambony tany. Hadihaditsika ireo mpanao politika. Zay te hipetraka ela be amin'ny toerany. Hadihaditsika eraky ny hôpitaly rehetra io. Satria misy mpanan-karena miliardaire, miliara ny ananany fa potika ny tovany. Noho ny sosy sy ny pizza sy ny whisky sy ny tsakitsaky poulet de chair lerany. De potika ny tovany de soloana tovan'olona tsy manatsiny. Zavatra misy any ivelany zany. Fa tsy haiko ny eto Madagasikara nefa tonga aty ry zalahy.
Izy manana miliara fa potika ny taovany satria lerany daholo na vitsinina na Jumbo na inona koa naran'le mofo tsy fantapatako aby regny malaza amizao fotoana zao mbola mba tsy nihinana mba tsy hanimba ny taovako. De lasany tsy manatsiny ny personne vulnérable ny victime. De tsy menatra ve ianareo chef fokotany ke misy olona very sanandro any amin'ny fokotaninareo. Tsy menatra ve ny PDS ny maire hoe misy olona very sanandro amin'ny commune tantaninareo. Tsy menatra ve ny chef d'arrondissement administratif ny délégué tany iadidianareo misy olona betsaka maty sy very. Tsy menatra ve nareo chef district, préfet, gouverneur amin'ny région misy nareo misy olona very angalarin'olona olombelona. Tsy menatra ve nareo mpitandro filaminana isan-karazany, police, gendarme, miaramila. Marina fa miaramila miandro ny territoire. Fa nataontsika hoe force de sécurité de mitambatra ao nareo mixte. Tsy menatra ve? Tsy menatra ve nareo ministre, député, sénateur. Sénateur moa zay fa lany mandafa tsisy aloha mandra-pahapisy ny fifidiana fa nareo député nareo ao tsy mba zazo eo amin'ny tany nahalany anareo misy olona very, misy olona maty, misy olona tapatenda, misy olona miala ny maso, misy olona tsika. Mbola tsy teo reo mpitondra fanovozanareo de fa nisy zany zavatra tantaraina zany. Tsy menatra ve isika sa menatra? Tsy menatra ve ireo directeur régionaux reo sy ny DSG sy ny DG isaky ministère isaky ny ambaratongany ny directeur interrégional inona tsy menatra ve isika manoloana ny olona very, ny ankizy maty, ny tovatsika satria efa tsy voafehy hatram'izay io iaho. Ditsika ny teny hoe fanavozana. Maninona raha mifampihainy miara-mirona isika hitady ny marina hanakany indrindrandrindra ny fahaverezan'olona, ny fahafatezan'olona sy ny sisa. Any ampita ry zareo vao misy olona ray tsy hita de fampitadiavana amin'ny tena tsy amelany fanjakana, tsy amelany vahoaka. Fa ny atsika de vita moramora daholo na ny ain'olona. Ain'olona fa maro be tsy hita maty de vita moramora. Satria inona tsy mipetraka ny antsoina hoe sens de responsabilité. Raha izay faharoa, resy ny communication négative ny communication positive. Satria vao miteny zao de misy miteny ray fotsiny hoe taizanao tsy niteny tamin'ny andro ny Rajoelina, tamin'ny andro ny Hery Janoary mampianina ny tondra, tamin'ny andro ny Ravalomanina ny tondra nefa fa maro be ny olona very. Zay fotsiny tenen'le olona ray anatin'le raison-le mpangalatra olona sy ny mpamono olona sy mpangalatra tova de fa resy aho zay. Satria nareo isika gasy mba tsy tenenako nareo de mora verezina amin'ny zavatra negatif. Zavatra negatif ray sala amin'izany fotsiny de manimba zao communication ataoko hoe ndao miara-mirona averenina sy andro masom-pokon'olona ataovy ny dina. Rehefa tsy mahavita ny responsable officiel zay nomena rehetra sy ny mena ny andraikitra sy manana ny andraikitra sy ny adidy eto amin'ny firenena de ndao ny vahoaka anao azy. Fa ny zavatra sitomina ao anatin'ny action populaire zay sy ny communautaire de aza manao fijaram-bahoaka fotsiny. Satria vahoaka mandika lalàna anatin'ny fandikan-dalàna isika. Zay ny zavatra tiako hevina. Satria mananjanaka eto Madagasikara, mananjanaka ny havako, mananjanaka ny vahoaka malagasy, rahalahiko sy ny anabaviko de manana didy aho na de fa nampanginina ny vavako tsy hiteny eto amin'ity firenena ty ankoatra ny any fampianarana zay ataoko nefa tsy mety amiko. Tsy zakany saiko sy ny foko sy ny fanahiko mahita ankizy eritreriny maty vonoina
alaina ny tovany, alaina ny rany, tsy maninona na de hahafaty azy zany de miteny foana satria fa niteny hatram'izay. Miezaka ny olona anankiray miezaka miteny fotsiny alo tsy niteny hatram'izay fa nisy lelaka tamin'ny mpitondra ny fandimby zay mo zay fotsiny nataony de fa rava ny tsena manaraka daholo koa ny akamaroany malagasy mba tsongoy fon'olona raha ny zanakao sy ny zanakavanao maty very tsy hita popoka, misy mangalatra ny tovany, misy mangalatra ny masony, de hoay zay tsika de miverina salamizao foana de mody sarana hoe ny mpanao politika sy ny sisa tsy vitana mpanao politika vao mitondra vetivetiny hangalatra olona fa système efa mipetraka ny fangalaran'olona, fangalarana tova zavatra fa nisy hatram'izay. Fa kosa miandro occasion izy anatina fikorontanana, miandro occasion izy anatina fiovandrafitra, fiovan'olona hiverenany manao le acte ataony. Tsy nalefa ndray le biby tsaitsara zao de olombelona ndray zao no alaina raha, alaina tova, vonoana, alaina maso, tsy hita, tsy tapopoka. De mbola hiteny ve tsika hoe io ndray ry Paolo fa manao diversion, indray izy fa miteny. Aleoko ranga miteny salamizay, zay ny principako hatram'izay. Aleoko maty miteny na tamin'ny fitondran'ny Ravalomanana, na tamin'ny fitondran'ny Rajonal Mapiana, na tamin'ny fitondran'ny Andry Rajoelina, aleoko maty miteny toy zay mbola any reo vidéo reo azonareo jerena nge surtout any amin'ny YouTube agny betsaka. Any page Facebook hoy zalahy tagnatanana zay. Any amin'ny zaza tsy napoiziko any amin'ny Google misy ny zavatra nataoko hatram'izay reny. Mba hanoherako le olona niteny hoe nao tsy niteny fa nisolelaka hatram'izay. Tsia niteny aho mba hiarovako ny vahoaka malagasy satria tsy manana zavatra hatolotra ny vahoaka malagasy ankoatran'ny fitenenako, ny analiziko, ny fahasahiako miteny, na de hamonoana ahy zany de tsy maninona. Na de betsaka nareo akaiky ahy, nareo havako, nareo namako tapaka sy namana nandraro aza miteny tsony. Ahoana moa ny tsy hitenenako manoloana ny famonoana ny malagasy, famonoana efa nisy de mbola mitohy izy hatram'izao. Dikan'izay zany manao tsy voafehitsika foana satria inona ny antony? Mbola eto reo olon-dratsy, mbola eto Madagasikara ny mpanao ratsy, mbola eto ny tsy maty manota, mbola eto ny mpangalatra tova, mbola eto ny mpamono olona, mbola eto ny soi-disant mpanao soron'olona, fa mbola ho tratra amin'ny tsy napoizina satria anao mieritreritra hoe tany amin'ny fitondrana tany aloha anao de nahafaty de afaka nanao sorony, afaka nangalatra tova de mbola ho tohizanao le izy. Naloto ny mpitondra tany aloha. De zao ndray maloto ny mpitondra fanavozana amizao. Maloto nareo mpitondra fanavozana satria tsy voafehitsika reo olon-dratsy. Satria tsy niheno anareo aho miteny hoe mbola eto ny olon-dratsy fa le olona miteny manao communication. Ao ambadika ao niheno anareo hoe taizanao tsy niteny fa nisolelaka anao tamin'ny Andry Rajoelina sy ny Andry Rajonal Mapiana sy ny Andry Ravalomanana tany aloha de tsy niteny nisolelaka anao. De zao anao ve vao hiteny manao endry hampianatra nefa de niteny aho de zay ndray koa nanaovana tany aloha. Ary nisy olona fotsy volona nantonahy hoe lainga zany anao tsy niteny zany Monsieur Paolo fa nafatarany zavatra maro tamin'ny fitondrana ny fandimby de noho enao niteny sy nampianatra. Enao nasahy nafatarana zany Paolo zany fa nitiny sasany enao sitrika tsy masahy tsony. De ampitahorina satria enao tsy maintsy hiteny marina hanohitra ny zavatra tsy mety de misy zany ny ao anatin'ny fanavozanao efa nanao le acte hatram'izay fa tsy identifié izy hoe efa niasa izy tany aloha tany. De ao izy de mody teneny hoe firongony zahay, firongony zay miteny, mpanakorotana zay miteny, hanongana zay miteny. Izahay miteny zao no mahavoatazina ny toeranareo. Na de tsy dirako mbola amiko zany ary mety hahafaty ahy fitenenako ny zavatra misy eto. De ataoko satria tsy ho anareo nanaovako azy. Na ho an'ny mpitondra tany aloha fa ho an'io vahoaka malagasy mihorohoro, mangorohoro satria namoaka zaza handeha hianatra
Nanpanao fanadinana angeza morohoro. So de very any mpanao BBC ny zanak'olona. Nan mipetraka atrano angeza morohoro. Nan manao voyage angeza morohoro. Tsy ny ankizy tsony angena atahorana very amizao e. Fa ny olon-dehibe koa mitsefitra tsika. Atao inona zany le izy? Hikreena problème ve hikreena orohoro ve sa non? Hita misy preuve. Hita faty le zanak'olona. Ny sasany any anaty rano ny fatiny. Ny sasany any anaty karera ny fatiny. De zany hoe de mbola tsy ampiteny atsika. De zany hoe mbola ifanenjeny eto nareo tsy niteny tamizay fa zao vao hiteny. De somenareo hiteny zany zahay manoloana an'le olona maty. De manomboka eto fa jereo fa misy commentaire tsy maintsy miteny taiza nareo tsy niteny. Arahanareo amin'ny cybercriminalité maso ny comptiny. Fa tratra reo olona reo izy ny any ambadika de tao ankety izy. Raha vao mamoaka an'izay fotsiny de maro be ny tratra. Satria ireo no manana tombotsoa am'le olona maty sy ny olona very, sy ny olona very tova, sy ny olona tapadoha, sy ny varira tapadoha sy ny sisa. Ireo olona reo. Miaraka aminareo mitondra ao ry zareo. Ary zay ny tena olana eto, satria misy antoko maro be miaraka mitondra ao de samy maka ny pouvoirany daholo. De mieritreritra hoe raha angamba ny mampaninona nefa diso le izy. Tsy haritra mandrakizay zany. Ny zavatra orina amin'ny zavatra ratsy de tsy haritra mandrakizay. Mety possible mety hahery tampoka le izy. Fa hain'olona ve no ran'olona nalatsaka ao ve tadiavanao mieritreritra hitadiny soanao de manao zavatra ratsy ka tsy ataoko lava le izy. Fa ataoko fohy. Ndao hiara hientana sika samy malagasy. Ajanony fomba fijery politika. Ajanony fankahalanany olona fotsiny fa henony zavatra teneniny. Mengavy amin'ny fokotany io, mengavy atsika amin'ny fokon'olona io, de manampy atsika ny fanjakana zay manana ny fitaovana rehetra tokony hatratrarana an'izay olona mpanao io. Fa zara miteny eto fa raha tsy tratra le olona mpanao azy de olona ambony. Tsy mpanan-karena. Eto amin'ny firenena, olom-boafidy. Sy olona manana mahizy azy manao azy matoa tsy tratrany predator sy ny tsy tratrany inona tsy fantako tsony. Ny enquête sy ny investigation sy ny renseignements généraux tsika fanjakana io de olona ambony zany. Fa tsy possible raha mpandrosoka kalesa na mpitarika posy no angalatra olona ka tsy ho tratra. Tratra foana iny satria tsy manana inona. Fa matoa ty zavatra ty mirongatra misy organisation secrète ihany, misy olona mpanan-karena, misy olona manam-pahefanany anatin'io zavatra io. Misy olona manao an'le fivavahana tsy de fantapantatra tsy maripotra tsy mivavaka amin'Andriamanitra mety mivavaka amin'ny devoly sy satana no ambadika an'io. Na za miteny ato zao fa nazo message eo mitantandrema koa la ny rako fa boboka alcool la de sy azonareo atao sorona zany. Tsy mandaitra ny ahy. Zay nasahiko miteny io fa ny olona mpitahorinareo zany no matahotra. Na vonoanareo alainareo ny rako de za taloha mpisotro toka amin'ny boboka toka de efa raspire ny any rako de efa herpo vermena ny famonoana azy. Araha nangarako raha fanao an'izany. Satria ny afa boboka ny divay ny rako, whisky. De nalazalaza koa mba reto toka Roma Ranger reto de ny boboka an'ireny aho zany. De fa tsy zay. Malheureusement moa za tsy mifoka sigara sy mifoka moly. Zay ny olana. Mbola madidy kely zany raha toka ihany zany anatiny ao de coupage. Zay ny tsy atahorako miteny io. Fa vahoaka malagasy, rahalahy, renabavy, ry havana matsakaiza, mpiara-miasa. Misy le halatr'olona, misy ny halatra tova, misy ny famonoana ny vahoaka malagasy. Ka andaotsika hiara entana manomboka any amin'ny fokotany ka miakatra hatrany amin'ny mpitondra fanavaozana. Miantso anareo mpitondra fanavaozana ampidiny ambany amin'izay ny maso mijery any ambany de mba henony avy any ambony ny teny miakatra de mba henony olona sahala aminay fa matoa mbola tsisy nasananao video fanambarana sahala amin'ity ataoko ty ny rehetra de samy matahotra ny ainy, matahotra ny hotakena, matahotra ho tenenina hoe io fa forongony ndray, matahotra ho lazaina hoe io fa tsy niteny tamin'ny fitondrana teo aloha sy ny sisa. Fa za tsy matahotra an'izany satria mba mandray anjara fiaro ny vahoaka malagasy, fiaro ny taranaka malagasy, fiaro ny olombelona eto Madagasikara. Fa tena gravy be le izy.
io zao defa misy olo manontany miteny tsisy raha manjary amle fitondrana fanavozana tsy avy mpitondra fanavozana ho ia fa mbola eto daholo reo criminaline zay lazainy lombrozome droit pénal tafiditra any anaty gouvernemanta ny olon-dratsy tafiditra any anaty olom-boafidy ny olon-dratsy mbola mipetraka any daholo mba tsy tenenako tanàna any andrevandrevana amin'ny toliara-deux any fa mbola ho avy zay rehefa tonga ny fotoana itenenako azy fa ny ambany volo koa de misy olona versala amin'io zazakely tonga de ravainy ny tanany reny de tsy hita misy olona tsy tapopoka surtout ny etikely moa zany hita satria misy nyty Facebook ty eto misy pitarainy ka zay mbola manjaka ny ratsy namana raisy limineny olon-dratsy io zany de ho sahiranetsika ka ndao hiarahentana de mba henohy ihany izahay satria zay tsy olon-dratsy manampy anareo zahay de makasitraka tompo lahy makatelina tompoko vavy de miara-ory amin'ny fianakaviana maty havana miara-malahelo sy mikaroka amin'ny fianakaviana very havana marahelo am'ireo karazana olona zay tena lasibatra de tsy zao ny fa ireo albinos reo varira de miara-miombona lahelo amin'ny malagasy de makaheriny malagasy rehetra ambeny ny zanatsika ambeny ny havatsika ataovy malakilaky ny communication vao misy olona tsy hita de mba miasana reo tompony ndraikitra hatrany amin'ny fokotany ka hatrany ambony any ka hatrany ambony ka midina amin'ny fokotany na ny olom-boafidy na ny olom-boatendry satria ny asan'ny fanjakana ny asatsika de siaro ny ain'olona sy ny fananany ka dia makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko